Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha colonel Mikael Randrianirina, filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara sy Andriamatoa Prime Ministre, lehibean'ny gouvernemanta Eritsalama Rajaonarivelo ary amin'ny mampitondra-tena ny gouvernemanta ny tenanay dia manao an'izao fanambarana izao fa tsy marina ny filazana fa isy ny fanasana manokana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay ho avy eto Madagasikara rahampitso eny na ihany koa ny finiavana anasa azy ao anatin'ny concertation nationale izay kasain'ny vahoaka malagasy ho tanterahana eto Madagasikara. Taoriana ny fifampiresahana izay nataonay tamin'ny mpitarika, zany hoe izy efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ny FFKM, dia mazava fa tsy avy amin'izy efatra amin'ny rahalahy fa olona iray mpikambana birao mandrafitra ny FFKM no nanana ny finiavana sy ny fikasana izay tamin'ny anaran'ny tenany manokana sy finiavana avy amin'ny manokana an'izany resaka sy fanasana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ody eto an-tanindrazana izany. Raha tsy ivina dia nisy ny tolom-bahoaka izay natao teto Madagasikara, niainga avy eto Antananarivo renivohitra, niparika manerana ny faritra rehetra teto Madagasikara ary tonga tany amin'ireo firenena maro izay tamin'ny alalan'ireo diaspora malagasy, tolom-bahoaka izay nanala an'izany olona izany sy ny firongony ka tsy ny fitondram-panjakana fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara velively no anampiniavana sy fanirina ny amerina n'izany olona efa naloha ny vahoaka izany eto an-tanindrazana na ihany koa ampandray anjara an'izany olona izany ao anatin'ny concertation nationale. Arak'izany dia ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa diso tanteraka ary lainga ny fanambarana sy ny filazana fa iverina eto Madagasikara ny filoha teo aloha izay efa naloham-bahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina na ihany koa ny finiavana anasa azy andray anjara ao anatin'ny concertation satria mifanipaka tanteraka amin'ny lalatsaina sy ny sotoavin'ny tolona ny amin'ny anesorana sy amongorana an'izany olona izany sy ny firongony. Miezaka ny fitondram-panjakana manadio manavao ny Repoblikan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia manambara ihany koa fa miverina eto amin'ny tany Repoblikan'ny Madagasikara ka anomezana baiko ny OMC rehetra manerana ny nosy ny tokony amerenana farak'izay aingana ny andromaso pokon'olona manoloana ny tranga fanakorotanana na ny déstabilisation izay atao amin'izao fotoana izao satria tokoa misy ny fanakorotanana izay inina atao ka entsona ny andromaso pokon'olona raha tsy laza ohatra isika ny fanapotehana ny fantson-drano lehibe izay taoriana ny fidinana ifotony nataon'ny teknisiana teo anivo ny orinasa jirama teny amin'ny faritra manjaka ilafy izay fanapotehana inina atao an'ity fantson-drano lehibe ity ary iteraka fatapahany rano manerana ny faritra ilafy sy manjaka ilafy ary ny manodidina iny izany fanakorotanana ny inina atao izany. Torak'izay ihany koa ny resaka herinaratra raha tsy laza ohatra isika ny everina fa fanapotehana na ihany koa ny perturbation izay ny inina atao perturbation volontaire ho an'ny andrindriro any amin'iny faritra itasy iny zay tsara manamarika atsika fa tafiditra ao anatin'ilay antsona hoe réseau interconnecté eto Antananarivo renivohitra
ka mahatonga ny antsotsika hoe perturbation interne zany ao anatin'izay réseau interconnecté izay ary miteraka an'ilay antsotsika hoe blackout eto Antananarivo sy ny manodidina am'izao fotoana izao. Tsara nefa ny manamarika fa efa any an-toerana na makasika ny fantsondrano lehibe tsy manjaka ilafy na makasika nyty andrin-jiro izay mampitohy ny réseau interconnecté an'Antananarivo ity ny technicienne eo anivo ny orinasa jirama ary mezaka mamahany zany farak'izay aingana mba iverenan'ny rano sy ny jiro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ety am-pamaranana dia manamafy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tenanay izay mpitondra teny ny gouvernemanta fa tsy marina ny filazana ny amin'ny fampodiana na fanasana n'Andriamatoa Andry Rajoelina zay filoham-pirenena teo aloha eto Madagasikara na ihany koa andray anjara ao anatin'ny concertation nationale izay mifanohatra tanteraka amin'ny lalatsain'ny tolom-bahoaka izay natao teto Madagasikara, eo ihany koa ny fanambarana ny amin'ny amerenana manomboka masin'andron'androany ny andro maso pokon'olona manerana ny tany repoblikan'i Madagasikara ary anasana atsika andro maso pokon'olona na ny mpitandro ny filaminana mba hisambotra avy hatrany andreo olona izay tratra fa manao an'izany fanakorotanana déstabilisation inina atao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny izany. Misaotra tompokolahy, mankasitraka tompoko vavy.